Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Sotranao izay Jesosy. Andriamanitra velona kanefa manaiky iara-monina aminay sy miasa ao amin'ny fiainanay. Ary izany asanao ao amin'ny fiainanay izany no amonjenao anay. Sotranao izay Jesosy fa izany famonjena ataonao izany dia tsy fampanofisanao anay ny fiainana mahafinaritra aorian'ny fahafatesana, fa izay anekenao ho velona eo amin'ny fiainanay ankehitriny ary mamelona anay amin'ny fanjakanao ety an-tany. Ampio izahay mba tsy olona izay manaraka ny fombafomba-piainana, fa olona izay mandray ny fiainana avy aminao, velona ao aminao, manana izay natolotra ao ary voatahiry eo aminao. Arovy izahay fa na dia be fandrika azy izao tontolo izao, feno fitaka ny lalana izoranay. Ianao no tompo sy mpanjaka, miteza ho eo anilanay, ao anatinay mandrakariva, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Fifaliana lehibe riava no azahoana mamangy aty amin'ny Efelema Molokandrina amin'izao Alahady 8 manaraka ny Trinité izao. Fifaliana lehibe no atongavana eto amin'izao Alahady 5 ny volana Oktobra izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia alaina avy amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona 10, andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Filazantsaramasina araka ny Jaona 10, andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Jaona 10, andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Iara-mitsangana isika maka izany am-paharazana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy nitsangatsangana teo kianjan'ny tempoly eo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangoronan'ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe, ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa ataoko amin'ny anarana raiko no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino, satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feko, ary zaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy isy handrombaka azy amin'ny taniko. Ny raiko izay manome azy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay maharombaka amin'ny tanany ray. Zaho sy ny ray dia ray ihany. Dia naka-vato ny ray Jiosy nitoraka azy. Jesosy namarika aminao hoe, maro ny asa tsara masehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manahoana amin'ireny koa no hitorahanareo vato ahy. Ny Jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara no hitorahanay vato anao, fa fitenenana ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra amin'ny lalànareo va hoe, hoy Jehova, hoy izaho, Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovan'izany tenin'Andriamanitra izany natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo fanana, moa izay no asiany ray, ka ny ray noho izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria ho zaho zanak'Andriamanitra. Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino aho, fa raha manao ihany kosa na dia tsy mino ahy azy ianareo, dia minoa ny asa mba ho fantatrareo ny fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ataoniko, ary izaho ny ray. Iray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao fahatongavana eto ambolo-kandriny izao dia tiako vao nidina tamboampilanina tamin'ny maraina tonga avy any Dar es Salaam any Tanzania, nanatrika fivoriana lehibe iraisam-pirenena. Teo ny fivorianay komitin'ny fiangonana Luteranina maneran'ny Afrika. Fa teo koa ny fampiofanana izay natao mikasika ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary indrindra ny heverana manokana ny vehivavy sy ny ankizy. Nandritra fivoriana io dia nisy mpanao gazety anankiray nomena anjara firesaka anazava ny amin'ny hoe inona ny anjara toeran'ny fampahalalam-baovao ny mass media amin'izao ezaka lehibe atao zao. Dia io mpanao gazety io mivadika ny lasa no mazaka dia ny mpanao gazety no manontany ny tokony andraikitra ambony. Fa amin'izao ianareo tokony andraikitra ambony no manontany anay mpanao gazety fa tsy drafitra izany, zavatra tsy mahazatra izany. Izany koa no mitranga amin'ireto perikopa anjarantsika amin'ny Alahady faha-20 manaraka ny Trinité reto, na mijery izay nivakiana tamin'ny filazantsara ny Matio ianareo, na mitodika amin'izay mijery amin'ny filazantsara n'izao, dia ny mpanompa mila famonjena indray no mitsangana ho mpanontany ny mpamonjy. Ary ilay tokony ho tolorana sy an'ilay ny fanomezany tsoa indray no mitaky zavatra amin'ilay mpanome azy tsy mahalala kory hoe iza io resahany io. Dia halaky hanome tsiny isika na ireo fariseo ny resaka amin'i Jesosy arak'izay lazainy Matio 20 zany, na ireto izay miresaka amin'i Jesosy arak'izay lazainy Jaona 10 zany. Adaladala mihitsy reto olona reto. Dia izany ve ny teny izay ataony amin'i Jesosy? Fa raha ny marina dia tsy hadalana reto olona vitsivitsy lazainy Matio sy lazainy Jaona reto ihany, fa hadalany ny mpanota rehetra. Ary isan'izany izaho ianao. Hevery tsara reto olona manontany reto dia tsy olona any ivelan'ny fiangonana, fa olona ao anatin'ny fiangonana. Ary rehefa sinatsindrom-peo kely dia tokony andraikitra ambony ao amin'ny fiangonana. Ary Jesosy miresaka izao dia tsy miresaka amin'ny olona any ivelan'ny fiangonana. Raha mijery tsika amin'izao Matio 4 dia miresaka amin'ilay vehivavy Samaritana any am-panjakana Jesosy. Fa eto miresaka amin'ny tompony raiky ny fiangonana ao am-piangonana Jesosy. Miariary ny toetra, ny fomba sy ny fanao ny mpanota. Ary lasa lavitra
tsy hoe manamarina ny tenany fotsiny izy tsy zay ihany fa manamelona ny fitsikioa an' Jesosy izy. Tsy fantatra hoe takatrareo hoe atraiza ny havesatra zany hoe misy olona miresaka amin'i Jesosy dia fanamelona amin'i Jesosy no resaka atao. Isika matetika dia miresaka fa ny ota matafitohina antsika dia ny mahita olona mama, ny mahita olona jangajanga, ny mahita olona mamololo, fa indrindra ny mahita kristianina mamonjy, fa indrindra mahita tompona raikitra ny fiangonana mamonjy. Tsy hoe diso zany, marina zany. Fa izao mihoatra noho izany ny mandà ny teny izay lazain'i Jesosy, mandà ny asa izay ataon'i Jesosy, manamelona aza an'i Jesosy. Ary zany natao reto olona dia miresaka amin'i Jesosy reto. Fa hoy isika tsy reto olona reto ihany, fa na dia amin'ny kristianina afaka dia am-piangonana azy, na dia amin'ny tompona raikitra amin'ny fiangonana azy, dia misy tokoa tena misy izay mandà na ny tenin'i Jesosy na ny asan'i Jesosy, ary manamelona an'i Jesosy koa azy amin'ny teniny sy ny fihetsiny. Ireo dia toetra fomba amampanao ny mpanotana, ary isan'izany isika manao zany. Fa ao anatin'izany dia asehon'i Jesosy mazava tsara, ary izay milazany manomboka mijaoka toko fahafolandiny voalohany fa izy no mpiandry tsara. Asehony mazava tsara fa na dia amin'ny olona izay manao ratsy tahaka izany azy, tena manao ratsy io miteny ratsy an'i Jesosy io, tena manao ratsy io mandany asan'i Jesosy io, tena manao ratsy io mandany ny tenin'i Jesosy io, tena heloka io, tena ota io. Eny, ota ny mangalatra, ota ny mamololo, ota ny mijangajanga, ota ny misotoka, ota zay razay tsika ota. Fa ota ny miteny ratsy an'i Jesosy, ny mandany asan'i Jesosy, ny mandany tenin'i Jesosy, ota. Fa na dia amin'ny olona tahaka izany azy, Jesosy ilay milaza ny teny ny mpiandry tsara, dia tsy mitsara ny manambara ny teny mazava, tsy mitsara manono ny maha izy azy. Zany fanambaran-tenan'i Jesosy zany dia tsy nony amin'izay azahoany voninahitra efa aza rateo zany, tsy nony amin'izay azahoany laza efa aza rateo zany, tsy nony amin'izay resaka toerana azy efa aza rateo zany. Fa izany fanambaran-tenan'i Jesosy zany na amin'ny teny izay ambara na amin'ny asa izay atao dia ny anomezany andro, ny anomezany toky, ny lazany mazava fa izy ary izy reny ihany no miantoka ny fiaina. Eto dia miala nemina amin'ireto mpanota miresaka amin'ireto Jesosy, ary tsy misalasala mihitsy manono milaza mivantana hoe
kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondrika. Masika zany amin'ny 19:20. Mialohan'izao dia milaza Jesosy hoe manana ondry hafa zay tsy mbola ato amin'ity vala ty aho, fa reny dia hampijirona ho isan'ny ato anaty vala. Fa reny dia olona tonga ato am-piangonana no ilazany hoe kanefa ianareo tsy mino satria tsy isan'ny ondrika. Teny mafy zany, fa tsy teny fanariana akory zany, teny fialaneniny zany. Isian'izay fibebahana, fa mbola milaza mazava Jesosy amin'ny 9:13 sy ny manaraka, amin'ny 9:4-13. Tsy voasoratra amin'ny lalànareo va hoe hoy izaho Andriamanitra ianareo, raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foana. Moa izay no asiana ray ka ny rano amin'izao tontolo izao ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria ho zazan'Andriamanitra. Teny mafy zany, fa tsy teny fanariana, fa teny fiantsoana fibebahana. Dia hoy Jesosy, raha manao ihany ny asany raiko aho, na dia tsy mino azy ianareo, na dia tsy mino azy ianareo, dia minoa ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ato amiko ary zaho amin'izay. Mbola anterin' Jesosy amin'ny 9:30 fa misy tompona andraikitra ambony fiangonana, misy kristianina ato ambony fiangonana tsy mino, kanefa tsy mbola manary azy izy, fa hoy izy mba minoa ary maneke. Fa izao indrindra no anton'izany Jesosy ilay mpiandry tsara dia manome fiaina, ary zany no ataony amin'izao teny mafy zao, tsy fanariana fa fanomezan-toky, tsy fizahazahoana fa fanomezan-toky. Ary zao no ambarany amin'ny 9:20. Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy harombaka azy amin'ny tanako. Antoka lehibe omeny Jesosy ny mpanota mibebika no hoe na dia hitanao, hitany fiarahamonina fa tena misy ota, io hita io, na vonoan'olona io, na halaka io, na fijangatsangana ota hita io. Ary dia zay tsy heverina ota azy fa ota, lazay tena Andriamanitra mazava, tsy finoana ny teny, tsy finoana ny asa, tsy finoana ny Jesosy, dia ekeny Jesosy ny hamela helona ny mpanota mipetraka. Ary zany no antony anaovany ny fanambaran-tenany mba azahoanao andray izany antoka lazaikinao zany, ka ilazanao hoe izay maha-Andriamanitra, izay maha-olombelona ny asa atako, ny teny izay ambara, dia ity mamela ny elokao, dia ity mamela ny fiainana mandrakizay, dia ity tsy antoka amin'ny fiainana any Andriamanitra rapitso, fa antoka ny amin'ny fiainanao eto sy anio zao ankehitriny izao. Ary tsy amin'izay mandaly ihany, fa amin'izay miteno sy maharitra mandrakizay koa. Tsy misy na iza hanomenao an'izany antoko izany afa-tsy ity Jesosy ity. Tsy misy na iza hanolotra anao izany zava-tsoa izany afa-tsy ity Jesosy ity.
matetika tokoa isika dia mandika vila ny amin'ny atao hoe fivavahana, dia mandika vila ny amin'ny atao hoe finoana, ka mijery izany amin'izay vokatry ny ataon'olona, mampiakiny izany amin'ny fahatsarana nampaharatsiana amin'izay ataon'olona, ary sy amin'izay iainana ny fitondratenantsika isanandro fotsiny azy, fa tsy vitsy izay mihevitra fa na ny fivavahana na ny finoana ny fahatongavana ty ny finoana raha tsy hitany, raha tsy tsapany eo amin'ny fiainana, fa misy avy amin'izay ataony mitondra fampinoana, fampanantenana, fifaliana ho azy, dia toa tsy heveriny ho tena izy izany. Matetika dia heverintsika hoe ireo sokajentsika ho fimonana zandry na ireo tomonona hoe sekta, ireo mafanafo mampiakiny ny famonjena azy amin'ny vokatry ny ezaka atao, amin'ny fahatsapany ny hadalana sy ny fahatsapany ny ezaka vitany, andraisany ny famirapon'Andriamanitra. Matetika dia alefantsika mankanja ny resaka izany, fa na avy amintsika aza dia misy izay manao izany, misy izany, ary izany antsoiny ten'Andriamanitra fibebahana, izany koa nomezany ten'Andriamanitra antoka ny amin'izao asa lehibe ataon'i Jesosy izao. Mandritra ny fivoriam-dehibe izay nataonay tany Afrika, tany Dar es Salaam, dia nanana fotoana azahoana mamangy fiangonana telo samihafa izahay, fiangonana Luterana ao Tanzania. Mahafinaritra, na za manokana dia nisintona lesona be lehibe, ny hevitra fa nitondra fiangonan-dehibe rehefa nitondra ny 67 hektara, nitondra fiangonan-dehibe rehefa nitondra ny Morokana Nakatso, vavarina aho rehefa mahita hoe hariva ny valo aho mbola misy olona 7,000 efa nivavaka manompa polakany mbola hitany masoa ny valo aho tsy miala ao am-piangonana. Varina fa varina koa hoe na dia fiangonana Luterana azy dia miankina sy miangy ny vokatry ny fihetsempoana, ary dia tena mafana mihevitra ny tena fifoazana be amin'izay sehoany hafanampo mirehitra dia mirehitra, fa tsy miankina amin'izany firehetam-po zany, ny antoka sarobidy hananana famelan-kely, hananana ny tena fiainana mandrakizay. Izao lazainy Jesosy amin'izao na toko 10:9 mahatafita ny venty ny afaka lazainy ampiarariny ny fanambarantenany amin'ny mpanota mahantra eny manomerika ny Jesosy azy, kanefa anekeny Jesosy ilaza hoe mitondra famelan-kely, mitondra fiainana mandrakizay eto sy anio amin'ny fiainanao zany, ary miantoka ny mandrakizay anao zany, tsy mampanofy ianao ny rahampitona, tsy mampieritreritra lalana izay mety hitsanga ny mariky ny fahafatesana, fa mampiaina anao izany fiainany voavela eto anio hoy Jesosy.
izaho manome azy fiainana mandrakizay. Tandrao Jesosy tsy manao hoe izaho manome, fa hoy Jesosy izaho manome azy fiainana mandrakizay. Eto anio no anoloran Jesosy aminao izay iainanao eto sy izay iainanao ratra izay. Zao no antoko amin'i Jesosy, tsy ho very izy mandrakizay, tsy ho very eto, tsy ho very anekotry ny fahafatesana. Ary na manahoana hasaroko ny adinao, na manahoana haveriko ny tompona izay everinao, na manahoana everinao hiatrehana ny fahasairana. Raha tsy resaka afa-tsy ny lazan'ny pesta sy ny vesatry ny fahantrana ankehitriny sika, henoy ny tenin'i Jesosy, tsy hisy harombaka azy amin'ny tanako, tsy hisy harombaka azy amin'ny tanako. Ilay manao ny asa no manome toky ianao. Na manahoana handanjahanao ny avesaky ny fahotanao, na manahoana hanameloany manodidina anao. Henoy ny teny tsotra ambaran'i Jesosy aminao. Tsy misy maharombaka izay eo ambela-tany. Hevery ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao sy ny asa izay ataon'i Jesosy ho anao. Na inona heverinao ny fahantrahanao no ny hery ny fahotana, na inona fanameloana atolotsy ny manodidina anao. Hevery ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao, manome antoka anao ny mandrakizay. Izany no anaovan'i Jesosy ny fanambaran-tenanao iantoany ny anio sy ampitso ary ny mandrakizay. Voninahitra reo n'Andriamanitra izany-karapanasa izay azy hatramin'ny tamin'olona ka ho mandrakizay. Hitsangana karesy fito. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.